misy raha vitsivitsy voaray natao fanadihadiana dia nampitaina any amin'ny sampandraram-panao fanadihadiana zany mikasika an'izay famatsiana fampiroroana zay ayahana famatsiana fampiroroana fa ny eo amin'ilay hoe vola zay nampiasaina amin'io zany nisy tokoa aloha zany fanakiazana kaonty nataonay dia ny any amin'ny fitsarana io mbola manohy azy ny fitsarana dia ny fitsarana no mahita raha toka mbola tokony ho tazomina na tena ho tazomina tanteraka amin'izay zany ilay izay vola ao anatiny ao tamin'ny 12 indrindra ny nanaovana an'izay zany dia izay ngamba ny azontsika resahana ny tena amafisinay dia hoe tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny feny ady amin'ny famotsim-bola zany io lafiny ady amin'ny famatsiana fampiroroana io raha tsy zay io dia mandringa ny zava-misy ary zay ny zava-misy am'izao mbola mandringa satria manantsika aloha lalàna miady amin'ny fampiroroana dia voalaza ao zany le hoe famatsiana ny asa fampiroroana fa lay atsipiriany sy le hoe le fepetra rehetra hoentina miady amin'izay mbola tsy ananantsika dia zay no mahatonga ny samifina sady miantso zany zay hoe avaozina ny lalàna kasika ny famotsim-bola misy ireo lesoka tamin'ny fampiarana azy efa 10 taona mahery tsy maintsy arenina fa ampidiro ao anatiny io ny atsipiriany mikasika ny famatsiana fampiroroana misy 770 ny toromarika avy any amin'ny gafy ny 7 amin'ireo ny 7 farany amin'ireo zany dia mikasika famatsiana fampiroroana